sao no anontany ianao de aoka fa Makivy tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra aoka ivavaka isika rehetra dia misaotra nahatrany izay ry Tomboandriamanitra eo fanazo ity fotoana maminay ity indray andrenesanay ny teny avy aminao dia mamindrafo aminay mandrakariva ry Tompo noho izany fahotana izay nataonay izany dia ampahiratiny masinay ahitanay ny zava-mangaga amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay zavavaka izany amen. Ry sekolilady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Miaraba antsika sekolilady rehetra manerana sany FLM natratra ity taom-baovao mpiangonana ity. Manomboka io tokoa ny taom-baovao mpiangonana alahady voalohany amin'ny Advento. Ny Advento moa dia ilazana alahady anakiefatra mialohan'ny Krismasy. Misy alahady anakiefatra zany de tonga ny Krismasy. Ho an'ny raha tokony ho izy moa zany fa misy fiangonana tsy mahavita noho ny enti-manana dia misy labozia anakiefatra ankoatran'ireo labozia efa mirehatra ao am-piangonana, misy labozia anakiefatra tokony hirehatra eo. De an'io zany zao de efa tokony hisy anankiray ny rehatra atao am-piangonantsika tao. Da mieriny indray de mirehatra ny anankiroa, de rehefa mirehatra izy efatra dia aorianan'izay de tonga ny Krismasy. Iandrasana indrindra ny mpanjaka lehibe izany Advento izany. De raha tsikaritra koa isika de ny loko liturjika atao am-piangonana de tsy maintsy intsony fa inona? Mafy tsara hoe volomparasy, zay mihitsy. Ny loko volomparasy de entina ilazana ny voninahitra ny mpanjaka anankiray. Ny loko volomparasy zany dia lokony akanjona mpanjaka lehibe. Dia iandrasana indrindra izany mpanjaka izany no anaovana ny loko volomparasy. Rehefa misy zavatra iandrasantsika zany de tahaka an'izany foana. Ka ny soratra masina voalahatra ho torina amin'izao alahady voalohany amin'ny Advento izao de arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko 20 andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby telopolo. Jaona toko 20 andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato de niantso an' Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va mpanjaka an Jiosy? Jesosy namaly hoe hevitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao? Pilato namaly hoe moa ao Jiosy, firenenao sy mpisorona be no nanolotra anao tamiko, inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao, fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanomiko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy,
mpanjaka ary va ianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka aho. Zao no naterahako ary zao ny aviako amin'izao tontolo zao, de ny anambara ny marina, zay rehetra avy amin'ny marina de miaino ny feoko. Amen. Hitantsika amin'izany fa mpanjaka Jesosy, saingy tsy mpanjaka araka ny fiheverany maro azy. Nanantena manko ny maro fa ny mpanjaka ho avy dia hamonjy azy amin'ireo Romanina zay nampijaly azy ireo. Ny Romanina manko no tompon'ny fahefana tamin'izany fotoana izany, dia Kaisara arak'le toriteny tamin'ny hery no amperora. Raha tena marina tsy mpanjaka filazana azy fa amperora, zany hoe misy faritra marobe zay anjakany, misy fanjakana maromaro de izy no mitondra ireo fanjakana marobe zay. Anisan'izany ny Palestina sy ny faritra Jodia zay nisy an'i Jesosy tamin'izany. De mandefa olona izy hitondra ireny fanjakana madinidinika ireny. Isan'izany Ponto Pilato. Izy dia nanapaka ny fanjakana jiosy tamin'izany fotoana izany. Dia marina fa hoe tsy mpanjaka izy, kanefa izy no tompon'ny fahefana teo amin'io faritra io. Kaisara ny tompon'ny fahefana amin'ny fanjakana Romanina rehetrarehetra, fa i Ponto Pilato no tendreny anapaka ny faritra nisy an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ka ny jiosy de tsy nanana ny fahefana hamono olona rehefa misy olona hitany meloka, fa ny fanjakana Romanina no afaka nanao izany. Zany hoe i Ponto Pilato zay nanapaka teo zany afaka nanao izany. De raha misy olona milaza ny tenany ho mpanjaka ka tsy napetraky ny fanjakana Romanina zany, de olona mpikomy zany, olona mpanakorotana, olona fahavariny ny Kaisara. De zay nitondranan Jesosy teo anatrehan'ny Pilato, satria mpanjaka mpikomy, zay no nandraisana anazy. Zao anefa rehefa nanadiady azy Pilato, de nahita tsara fa tsy le mpanjaka mpikomy, tsy le mpanjaka mpanakorotana, tsy le mpanjaka ratsy araky ny eritreritiny, fa mpanjaka mitondra ny famarinana, mpanjaka zay mitondra ny soa eto amin'izao tontolo izao. Zay Jesosy. Zay le Jesosy andrasantsika amin'ity Krismasy ty. Fa tsy Jesosy afaka baikotsika araka n'izay itiavantsika azy. Misy manko manetrehitra hoe zay zavatra angatahantsika rehetrarehetra amin'i Jesosy de ho azo avokoa, na ny zavatra ratsy azy. Tandremo. Ny zavatra hoentin'i Jesosy atsika de ny mahasoa atsika araky ny tena mahasoa atsika, fa tsy araky ny heverintsika hoe mahasoa atsika. De zay indrindra no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Atsiarovana an'izay indrindra no mahatonga ny advento hiomanantsika amin'ny Krismasy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa tonga ho anay ianao, ary atsiarovana an'izany indrindra de mangataka aminao izahay ny mba hiraketany izany teninao ao am-ponay mandrakariva, ahafahanay ho vonina hiomana amin'izany Krismasy izany. Voninahitra nareo zavaka izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions toujours, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui et nous t'en remercions toujours. Aide-nous à recevoir cette parole dans notre cœur afin que nous soyons dignes de toi. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et en ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Une bonne année à tous, car nous célébrons en effet le nouvel an de l'Église. À partir de l'Avent, nous célébrons le nouvel an de l'Église. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Avant d'arriver à Noël, il y a 4 dimanches. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche, je viens de le dire, et normalement, dans chaque église, il devrait y avoir
4 bougies et aujourd'hui, la première a été allumée. Dimanche prochain, 2 seront allumées, encore à celui d'après les 3, et lorsque les 4 seront allumés, après ça, viendra Noël. Alors, c'est justement pour se préparer à Noël que l'Avent commence. Vous avez peut-être également remarqué que la couleur liturgique à l'église n'est plus le vert. Mais quoi? Par effort? Le violet, exactement. À partir de l'Avent, on utilise la couleur violette. Pourquoi? Parce que le violet signifie la couleur d'un roi, la couleur de quelqu'un de plein de gloire. Bien évidemment, il s'agit de Jésus. Alors, pour symboliser le fait qu'on attend Noël, la venue de Jésus, on met la couleur violette dans toute l'Église. Pour cela, l'écriture sainte qui nous sera donnée en ce premier dimanche après l'Avent est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 18, verset 33 au verset 37. Jean chapitre 18, verset 33 au verset 37, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Pilate rentra alors dans le palais, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Amen. Un roi, vous savez très bien ce que c'est quelqu'un qui dirige un royaume. Mais dans le cas d'un empire, ce n'est pas un roi qui le dirige, mais un empereur. Un empereur dirige donc plusieurs royaumes. Au temps de Jésus, ce sont les Romains qui étaient les plus puissants. La Palestine était sous l'emprise de l'Empire romain, dirigé par l'empereur César. Et sur chaque royaume, il peut y avoir un roi pour diriger chaque royaume. Mais l'empereur envoie quand même un représentant, un procurateur, pour le représenter, et c'est lui qui dirige, qui gouverne ce royaume-là. Dans notre cas ici, au temps de Jésus, c'était Ponce Pilate qui gouvernait la Judée. Alors il avait les pouvoirs requis pour cela. Il pouvait faire mourir quelqu'un, il avait ce pouvoir-là. Il pouvait empêcher la condamnation de quelqu'un, il avait ce pouvoir, et d'autres. Mais lorsque quelqu'un se prononçait roi, cela signifiait une trahison envers César. Si quelqu'un non désigné par César gouvernait ou se prétendait roi dans une province romaine, il fallait mettre cette personne-là à mort parce que cette personne-là est un traître. Voilà pourquoi on a emmené Jésus devant Pilate. Parce que Jésus était un roi. Mais pas un roi comme on le comprend. Pas un roi qui va semer la zizanie, qui va semer le désordre et qui va se prononcer à égal titre que César. Voilà pourquoi Pilate a bien demandé à Jésus de quel genre de roi il était. Alors il a bien vu que Jésus était un roi qui ne cherchait pas le désordre, mais un roi qui était venu pour apporter la vérité dans le monde, pour nous sauver. Jésus n'est pas un roi comme on le croit, qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut. Il peut nous donner ce qui est bon pour nous.
il ne nous donnera pas ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que beaucoup espéraient que Jésus allait sauver le monde, sauver les Juifs des Romains qui les persécutaient, qui leur faisaient du mal. Or, Jésus est venu pour nous donner la vérité, pour apporter le salut et donner la vie éternelle, et non pas pour sauver des Romains. Voilà pourquoi ils ont livré Jésus aux Romains. Or, ce n'est pas ce genre de roi-là que Jésus est, mais un roi qui donne la vérité et la vie éternelle. C'est ce roi-là que nous attendions en Noël. Voilà pourquoi nous préparons 4 dimanches pour la venue de Noël, le grand roi qui est Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à conserver cette parole et à toujours te donner gloire afin que nous nous préparions pour ce Noël. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Nauruna
Radio Teny Fiainana, FM 91.2. Ka na dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 20 ny andinin'ny 15. Radio Teny Fiainana, FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 7 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 10 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra ary. Alleluia.
Jehovah.